fionnagna mikasiky ny mouvement fédéralisme ato amin'ny région Diana ka ny fampafantarana ny le tanjona tegna hotakary amin'ny fagnapitrahana ny rafitry fédéralisme eto Madagasikara no ny resagna teto ary koa ny fagnapitrahana sady ny fampafantarana ny vahoaka ny Tetonosy ny ekipa mitariky io mouvement fédéralisme agnaty région Diana ato agnaty district Nosy Be ka natao teto man'izegny fionnagna zegny nagnazavagna ino maniry ny atao hoe fédéralisme ino ny atao hoe rafitry fédéralisme ahoana no afantarantsika fa tsara ho antsika le fédéralisme ka nazavaigna teto raha jiaby zegny satria ho avy ma concertation nationale ka tsy maintsy mamolavola tsy maintsy magnano fakan-kevitra tsy maintsy magnano sensibilisation aty fotony egny magnaraka ny fokontansy commune jiaby eran'ny région maniry zay ampitariky ny mouvement io atao anaty région ka efa tagny tantapitanany adio koa zay efa tagny agnivorany nord zao atao Nosy Be ary Kasa Lembanja agnaparitaka io sy agnazava mikasiky ny mahatsara ny rafitry fédéralisme izay itondragna ny tany sy ny firenena satria ny fédéralisme dia fahefagna akaiky ny vahoaka ahafahan'ny vahoaka mandray anjara mavitriky mandray anjara mivantagna amin'ny fandraisagna an-tagnana sy ny fandraisagna ny fanapahan-kevitra eo amin'ny raharam-pirenena. Ny fédéralisme dia sy resaka foko. Ny fédéralisme dia resaka rafitry itondragna Madagasikara zany hoe constitution io fa tsy resaka hoe fagninjaigna foko zao fankahalagna foko zao rehefa raha koa misy ny olo mivoy izay resaka hoe fa fahinjaigna foko adim-poko fagnapikavagna fampisaram-bazana zay dia olo tiagna kivy sady tia motiky ny rafitry fédéralisme fa tsy zay mihitsy ny vozigny ato satria ny Madagasikara dia ho an'ny malagasy ny malagasy ray ihany na aizana toerana misy anao na aiza toerana misy anao rehefa Madagasikara anao rehefa gasy anao dia afaka miaigny ary mandray anjara amin'ny fambatrosoa amin'ny fatra zay misy anao zegny ny fédéralisme fa tsy hoe fankahalagna foko na fampisaram-bazana.